Ambetsikina no iarahana aminao hitsidiana ny tokantranotsika indray amin'izao alina isabotsy fa 20 ny volana marsa izao manatitra ny araba tompokilay sy tompoko vavy ary manasanao indray anjony vaovao atrio amin'ny farany sansionan'ny vaovao ao anatin'izao alina iarahantsika izao indrindra raha mofo ny fitondranantsika ny ako ny fankalazana ny fa 20 ny volana marsa taona 1770 sy arivo eo ihany koa ny ako ny etsiky ny ireo vehivavy parlementaire ao anatin'izay moa ny filoha amperinasana antenimera pirenena sy ireo birao maharitra ny antenimera pirenena izay nanao fihetsiketsena ihany koa tamin'ity androany ity ho fanoelana ny fanapahan-kevitry ny HCC ao anatin'ny fanovana ny rafitry ny antenimera pirenena izay avy hatrany ary isika dia hiditra ao anatin'ny vaovao manasongadina indrindra n'ity androany fanamarena fa 20 ny volana martsa ity feno 17 taona androany tokoa ny tolom-panafahana nataon'ireo tia tandrazana ka hetsika maro no nentina namariana izany teo ambanin'ny fiahin'ny filoha pirenena ny andinjina avy hatrany no entina amintsika. Fitiava-tanindrazana no hery mampitambatra ny pirenena ho amin'ny fampandrosoana. Io no lohahevitra niompana ny fankalazana ny tolom-pahafahana nataon'ireo mahery fo ny 20 martsa 1770 sy 700 mba hanafahana ny Madagasikara eo ambany vahon'ny mpanjanatany. Rehefa avy niazo any Moramanga ny filoha Hery Rajaonarimampianina dia tonga nametraka fehezam-boninkazo teto amin'ny fasan'ny mahery fo avaratra Ambohitsaina na Mozole miaraka amin'ireo solon-tena mpanjakana maro. Ankoatr'ireo manamboninaitra maro dia saika tonga nanotrina ity lanonam-pahatsiarovana ity avokoa ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta sy ny lehiben'ny androm-panjakana. Nitoy tamin'ny nofokena mitam-pihavanana niarahana tamin'ireo akangasisana namborana sy ireo vahiny nasaina izay nifanterahana tetỳ amin'ny SMS Sonerana ny fanamariana ny 17 taona ny tolom-panafahana. Raha ny fanamariana izay noentin'ny solon-tena ny vondron'ity tanindrazana malagasy dia mbola mitonitolona. Zinay mandrakizao mbola tsy tafita satria ny tanjony midera ema sy ny mpanamariny jininy dia Madagasikara tsy mivaky tsy misara-bazana zany ny tena tarikitra amin'ny Madagasikara ary ny tolona mbola tsy tanteraka hatramin'izao mbola tsy eo ny tolo mbola fahaleovan-tena nentin'olona mbola tao an-damosina mbola ny colon no tao an-damosina hatramin'izay fa mandainga fotsiny milaza hoe misy fahaleovan-tena politika ara-dalàna tsy misy zany fa fahaleovan-tena mbola mpanjana tany ihany hatramin'izao ziditra ny 4e république inona indray olona zay mino ary mananteny zay fa amin'ny 4e république aisy zavatra vaingana. Nanao antso ho an'ny fanavaozana ny fitiava-tanindrazana ny filoha Hery Rajaonarimampianina tao anatin'ny lahateniny ary tsy maintsy ao anatin'ny fampihavanana raha ny voalazany ny fampandrosoana ny firenena. Koa miantso anao andro any, miantso antsika andro any, anavao zany fitiava-tanindrazana efa tao amin'ireo zoky ray aman-dreny itsika ireo zay. Amelona izany, akatahaka izany, iara-mientana ary nafinaritra dia ny hoe tsy mba fientanana tao amin'ny toerana iray fa fientanana manerana ny Madagasikara no nisy tamin'izany fotoan'izany mba hiedina amin'ny fanjanahantany iarovana ity firenena ity. Notoerina fanjanahantany, natosika ny tsirariny, niady tamin'ny fahavalo izay nahery nanana fitaovam-piadiana natanjaka tamin'izany fotoan'izany. Fa androany aho te hilaza aminao fa ny fahavalontsika rehefa nilazaiko tany Moramanga teo dia mafy ihany koa mihoatra noho izany dia ny fahantrana io no tokony hiadintsika androany ary sika rehetra ny tokony miara-miezaka miady andresy izany fahantrana izany tsy ao anatin'ny fampizarazarana no azotsika miady amin'ny fahantrana fa tsy maintsy miaraka isika rehetra ary zay no voiziko foana hoe tsy maintsy ao anatin'ny fampihavanana no anatanterahana ny fampandrosoana ty Madagasikara ity
ao anatin'ny fitambarana no ampandrosoana an'ity Madagasikara ity fa ratsy zany dia tsy ho tanteraka ny fihavanam-pirenena. Fihavanam-pirenena dia ao anatin'ny fiakekeloka ao anatin'ny famelana nefa ao anatiny ihany koa ny fitsintsarana aradrara ny harem-pirenena. No amafisiny fa mijoro ny tenany anajan'ny lalàna. Zaho dia mijoro anajan'ny lalàna manomboka any amin'ny lalam-panorenana sy ny lalàna rehetra izay misy eto Madagasikara. Ny filoham-pirenena no tokony voalohany anaja izany ary anajan'izany filoham-pirenena fa aza matahotra ianareo. Tsy maintsy ao anatin'ny fahafahana maneho hevitra ihany koa no azoantsika manatanteraka amin'izany fa tadidio anefa fa le fahafahanao dia tokony ao anatin'ny fanajana koa ny fahafahan'ny hafa. Zay ny tena zava-dehibe, zay ny tokony hampitambatra antsika eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Nanambara ihany koa ny filoha Rajaonarymampianina fa mbola tsy vita ny tolona hampandrosoana ny firenena ary nanamafy ny tenany fa vonona ny hitarika ny fahafahan'ny firenena, hitarika ny tolona hiadiana amin'ny fahantrana.